tolotra ho anareo indray. Iray tambo fa tsy ray tapo. Ireto avy no ilalaon'ny tantara: Silofo, Saondra, Lodze ary Eva. Manahoana président? Salama tsara. Monsieur Yves moa? Ie. Ary to manito brosady izy zany fa ahoana? Vao mifono ange zao e? Misy dia le kely zay. Mahatsiaro manana didy de tsy maintsy mandeha kely ihany. Misy tokatrano tsy milamina zay fa adina mpivady de alamina any. Ay. De ahoana tsy afaka mandray atsony zany ianao? Fa inona le zavatra atao zay? Ka le hoe fampiatsona anaty amin'ny fokontanyko. Ay, marina aloha. Tsy manino ianao ampandroso kely vetivety ary aloha e. Zany afaka raiso kely aloha anao. Ay. Ie. Azafady président fa ohatra nanakana anao zany a. Ao mandroso ary. Misaotra tompoko. Tsisy fisaorana. De inona moa zany président fa ianao maimaika tonga de alefatsika ny resaka. Misy an'izany fampiatsona anazy zany mantsy aty de izay no nahatongavako. Tsy izany fa misy an'ity fitarainany ity ato. Rasony iza moa ny anaran'le olona teo? Rary Nirina Bakoly. Olona eo ampitanay zay. Eo ampitany tranonay zay olona zay. Fa ahoana hono? Ny amin'ny mahakasika an'izany fivavahana reo vao maraina be hono de tsy ahitana tory. Alina be ihany koa nareo de manao an'le izy ao. Ka zay no mahakasika an'ity zavatra ty ampiakariny aty e. Mampime koa izy zany président. Hoe zay zany manakorotana andry zareo? Zay mihitsy zany raha fahazahoako azy. Mampieritreritra ihany ty fiarahamonina ty président. Satria zay zany ohatrany hoe lazainy fa manelingely azy kanefa le zavatra ataonay eo ange tsy vao marainy zany. Tsy misy amin'ny alina koa azy. Fa zavatra atsasakady ny isan-kerinandro sady tsy zavatra mitabataba mihitsy satria efa fantatra mihitsy zay de manaja ny fiarahamonina zay. Fa ny azy efa tsy fitiavana président. Tsy tianay mihitsy olona io de migafigafy amin'ny zavatra rehetra ataonay. Ka atao ahoana ary moa fa zay le fiarahamonina e. Lefy de ferao e. Manahirana izy zany. Eny e, misaotra anao aloha no nampafantatra an'izany fa hoezahana ihany ny ampilamindamina an'le izy. Zay angambany président. De mivavaha koa azy ny tsy fahalalan'ny olona neny mahatonga azy ohatr' zany. Marina zany. Eny président, mazotoa ianao? Omendalana ary ianao e. Iva, tena tsirariny koso zao e. Ndana se mba teneno. Jerengy reto setroka be ato an-trano. Mivoalo nareo mianatra. Matsepitra ato io zazakely io. Mety mivoaka aloha Mangidiny zaza. amin'ny tendako any. Tena tsy matahotra an'Andriamanitra zany raha olona.
Sepotra amin'izao ny zazakely ka zay matiny. nge ho a mivoalo fa tena maty ato io zazy io ary raha tsy ho faty ary tena voany tapitratra io Tena setroka gazoalina tsy normalina mihitsy zao na olona lehibe ary ve azakan'io voiko varavarakely io sa ve ho teneniko ao mihitsy ndana hoa mba teneno. Mba teneno mihitsy ry se a. mianako fotsiny ange dia zao e raha hiteny ihany dia ohatrany hoe mila ady ianao Ka ka io zay ve dia tsy ho va hitany io setroka be ronfleny mafy be le izy dia ahoana tsy ahitana an'io setroka io miditra aty an-tranotsika ka seny tsy hiteny azy hoe iady. ka zao nga efa hita fa gafy ny azy dia raha vao miteny ianao zany dia ohatrany hoe tonga dia manetsika ady zay no tena marina Dia avela amin'izao fotsiny very. manahirana mihitsy izy zany Ndana sa ho aloha tenenina e. vetivety Ndana aloha teneno andramo ihany. Dia arak'izay teniko amin'izay zay hoe aza miakatrakatra fa teneno Eny e. tsotra fotsiny. Odeo Odeo ahoana zay zafady madama tena ohatra mba tsy mety kosa zao a hitanao ve io setroka be io orangatia manao rodazina motera zay a rehefa tsy mety aminao dia mivoa tao aloha mba hisy fifanajana ihany ona izany azy zay nge tsy hoe sarotiny dia manahoana fa izao eraha mahita zao le izy ary tsy normal zao misy zazakely mbola minona nge ao aminay ao e aloha mba hisy fifanajana ihany le fiarahamonina tsy manakambara aminao fa nirivitra eny atokotany feno dana maka rivitra eny atokotany ho a eny ary Ahoana hono? avonavon'izay olona zany Nandray ny lazainy manao tao. rodazina motera hony izy e dana hoe mivoaka eny tokotany rehefa tsy mahazaka Zay indray ve ny navaliny tao? tsy haiko mihitsy fa raha ohatra zao foana ny ainany eto tena tsy lasa Manahirana mihitsy ny miara-monina setroka andreo ka. be tena manepotra angely izy sady mangidy any amin'ny faratendany mihitsy e iza ny azakan'izao ohatrany hoe asena mihevoka ianao Raha izy moa zany ny tratran'izao dia mba ahoana? dia za tena gaga mihitsy hoe raha eo amin'ny toerany tokoa ve dia ho zakan'izao Tena makaleo mihitsy. fa inona foana hoa zany nyvanavana tsisa toriana tao aminareo zany e Manao fotoam-bavaka izay madama. zao ny fotoana fanaovako lasesta zany a raha nahita toromasina dia ray minitra aly miaina anareo mianakavy eo mihira maninona tsy azoko mihitsy Ka zao neny atao hoe cellule de prière e. Manao vondrom-bavaka izay. fa nga moa tsy any am-piangonana ny fanaovana an'izany Rehefa elanelan'andro dia aty an-trano ka. mba asy fifanajana ihany fa ohatrany tsy mety amiko a Hono a madama sao aloha dia mba asiana vondrom-bavaka ao aminareo e. mba hitana Ka mila vavaka ny fiainana madama e. mba asy fifanajana ilay fiarahamonina raha matoty fa ohatrany tena tsy mety amiko mihitsy tsy te aheny zavatra ohatr'izao ntsony a ao aorianan'izao fitenenako izao Ka le izy anie tsy mety aminao fa mety aminay e. ay dia ho mafy loha zany fampitady eto tsika Tsarova nefa madama Bakolo fa tiany Jesosy ianao a. Ary izay ara teteny aminao hoe manolora tena ho azy. Tsy hanenenanao zany. Ny fiainana ange mandalo e. fa za moa zany dia heverinao fa tena tsy mpivavaka mihitsy a satria aminao a rehefa tsy mandeha mankany am-piangonana dia tsy mpivavaka fa nareo zany tena mpivavaka be mihitsy dia hiakatra velona ny an-danitra mihitsy Zany hoe tsy miteny aminao hoe tsy mivavaka ianao e. Fa tiako ho fantatra fotsiny hoe ny olona tena manana an Jesosy a no manana fiainana. Izay manana an Jesosy no manana fiainana.
fa be da be ny hoe manam-bola ny olona manana zavatra rehetra nefa tsy manana zay raha matotiana tsy makany am-piangonana ary mahafantatra an'Andriamanitra izay fa tsy mila ampianarinao izany. Olona rehetra io mivavaka daholo rangaha. eny e atao hoe mivavaka ange fa tsy nanolo tena ho an'ny tompo e samy hafa nge zany e. Sy mangina rangaha ianao efa miteny anao izay fa tsy te haino ohatran'ilay zavatra reheko teo ntsony indrindra hoe ao anatin'ny lasestako mbola maheno ohatr' ireny fa miomana tsara. Azafady président fa tonga aty mihitsy ay mandrosoary dia mipetrapetra ye mazao hoe anao toerana efa ela le nametraka taratasy taty aminareo iny fa tsy hitako mihitsy hoe inona le mba hetsika ataonareo fa mbola mitohy foana angely ataon'le olo eo ampitana eo e. inona moa zany taratasy napetraka anareo taty izany? Le fitorinan'le olo eo ampitana eo raha misy fa inona ary tya fitorinany maromaro no nandalo teto ambanymasoko fa fitorinan'le mahakasika an'le inona le izy le fanakorontanana. Ka inona moa zany ny problème an'le olona ao? Le miogaoga be tsy fantatra hoe ahoana reny tena tsy mety amiko aloha le izy de inona zao ny hetsika efa nataon'ny fokotany tamin'izany. Mialatsiny président fa ohatrany lasa masisika kely fa miogaoga maninona izy nga mamoaka bafy leo atokotany sa misy fifamaliana ve izy ane ka mivavaka ka zay mihitsy ny tsy mety amiko président. Ohatrany hoe izy rery ve zany mahay mivavaka ka efa tonga teto ane io olona io ary efa mifampiresaka zay araka ny fahazahoako ny zavatra ataony tsisy fanakorontanana zany mihitsy fa de tena hoe mivavaka tsy hitako zay olana any amin'izany. Raha ohatra tsy hetsika ny fokotany de ngamba hetsika mihitsy zay efa nampilazanao zay. Kalikalma ihany ianao madame Bakoly ny olona ny velany aza taomina hivavaka ko izy efa ao anatiny indray no sakanana tsy hoe momba azy raha miteny amin'izany fa sao de tsy mety ny ataonao sao ary ianao ty de mba nitsetsema ny vola tany zangeranga ty mba manam-bola koa sanatry de sanatry tokoa aloha zany ianao tsolotra zany fitantanana mangarahara no eto amin'ity fokotany ty izany mahitako fiainana efa sarotra zao. Ny fiainana tsy sarotra fa ianao manasarotra azy de manasa tanana président afaka didy amin'ny fatana fa nandrosiko taitsy ny rehatra. Zay indray fa manomboka mahatsiravina ary mba mafy loha zany raha olona leo anaovako azy tsara samy mahavita ary tia zay ko mba manana. Pasito para adelante María, 2, 3, un pasito para atrás. 2, 3, un pasito para adelante María, 2, 3,
un pasito para atrás. Kay ve mahay mangino ohatr'izany ihany e. Reraka. Aleo mba ho anay indray aloha fa efa nareo foana hatramin'izay e. Efa miagravy any se ny zavatra ataony zareo atsy Misaotra anao mankafy ny radio ka tsy l'ambassadeur. hitanse ve io rano eo Sans ambaravarantsika io e hitako mihitsy le raha matona anao kanalina ankeo tena natao mihitsy atongavan'le izy eto tokoa nambaravarantsika jereo ange lokon'le rano hoe maintimainty tsy fantatra hoe inona sady misy fofona tsy hitako tsondry se a na za koa ary nge efa mila ho kivy ihany fa tsy hitako hoe ahoana ny fokotany efa nanao zay azo atao nandamina fa tsy miova mihitsy le olona mahita hevitra aho ahy maninona raha ohatra hoe andaotsika hitady toerana hafa zany hoe amidy ty toerana misy atsika ankehitriny ity de amidy de ho aiza zany hoe mitady hafa ho a izy ange mety ho vita ihany aloha le hoe amidy tsy sarotra ny mivarotra ary tsy sarotra koa ny ahita solony fa ny ahiko fotsiny a eto ambony tany ingetsika ny miainy tiako tenenina amin'izany de zao raha miala an'izao problème zao tsika hifindra any amin'ny toeran-kafa sao de olana ratsy kokoa noho zao no miandry itsika any zay nge vosahirana eo hoe ka leo ako samy leo daholo tsika e samy leo fa ny eritreritry fotsiny a maninona raha ndao ifampiresahana indray ia zareo aoko tenenina tsotra hoe tena mba tsy mety zao fa asio fifanajana ihany le izy tokony manao lavaka izy ho an'io rano malotony io fa tsy alefa ny aty ambaravaratsika fa ianao ve moa tsy efa nresaka tany foana hatramin'izay fa tsy nahita vokatra e ka tsy kivy miresaka e sao de mba hisy vokatra ihany rehefa tena hoe mahalefalefa ihany le izy de ndana indray ara fa zalo tsy hoany aleo ianao ka fa maninona tsy tiako mihitsy le ifamaly amin'io raha matoa io tsy mifamaly angeny atao fa mifanazava fotsiny de manoro hevitra tsotra e manampy azy fa mety ho hevitra tsy azony koa nge le izy ny azy anie tsy hoe hevitra tsy azo zany fa tena gafy e zay aloha de ianao ve tsy mahatsikaritra an'izany mariny zany ka tena mariny fa zany be ihany zay zavatra nataony antsika izay andoranga ny eritreritro zany izy zao fa mamelona tomobile indray io makomany ianao fa de ho avy indray izy setroka ndoranga zao ny atao a io rano io a asiana tio miverina makany aminy raha vao alefany makaty zany na amboatra kanala hitadiavako hevitra io de averiko makany aminy makany ambaravarany tsy mety zany riva hiady amina tala ka za nge tsy mianto fa averiko hoe avy any aminareo io a de averina any aminareo andao zay ny atao tianao vanavanana io eo indray ianao fa baraka amin'ny fiarahamonina io ka manadalako rehefa samy ifanao nge mahavita e ok'izao rea amin'ny toejavatra tak'izao mihitsy anie no ampisehoana maha-kristianina tsika e mila mandevitra de andefitra lava tsisy farany zao nge ny tena tonga am'le hoe tengenan'ny olona eny tapony loha de mbola andefitra foana zany ka inona ary ny ataonao eo mba misy fetrany ihany ny fandeferana na izany ary fa efa tsy mety tsony zao zavatra zao rehefa mandevitra eo ianao de leo izy mifarany zay ary ny anao fa ny velominy indray ny tomobilany de efa miomana indray aloha zany amin'ny setroka
tena filaharana be ohatr'izao tokoa kay ve no mividy fanafody ato amin'ity farmasia ity e. Marina ihany izany ny tenin'ny olona hoe mora be ny fanafody ato. Tia filaharana e. Le izy koa le tsy maintsy misy ale hoe mielanelana ray metatra dia lasa lava be ry le olona milahatra na dia vitsivitsy aza. Za nefa tia maika andeha etsena. Tara indray ny sakafo androany. Madame Bakoly iny taminy. Inona indray izao no lazain'io eo? Fakakio ve tony mpivavaka tony mba marary? Manahoana ianao? Kay ve ho mba mividy fanafody kio mpivavaka e. Olombelona ane izay madama fa tsy anjely e. Fa ny fivavahana tsy manasitrana ô. Tena manasitrana Andriamanitra fa ny fanafody fitaovana ihany. Ey. Fa efa mihaona eto ihany tsika madame Bakoly a. Ny anareo ve ho mba misy mitoraka ny tafitrano amin'ny alina? Le eo amin'ny alohany amin'ny valo iny. Iza moa izany no tokony hitoraka ny tafitranona eo raha tsy nareo ihany? Avy any aminareo any le iziko. Ha! Inona ny idirako amin'izany raha matotia? Aminao izany dia izany lany atao sy tsy haiko hoe inona dia ny tafitranonareo dia hotorako. Ka mivadiko mihitsy mahita vato avy any aminareo any. Efa hita n'le izy. Tira matotia koatra mivadika do izany. Sao dia ny Andriamanitra nareo mandatsaka vato avy any an-danitra. Aza miteniteny foana madama. Ka marary andoha mihitsy ianao izany ka. Izany lazainao fa mitoratoraka ny tafitranonareo nefa ny lohanao no mitefitefoka any. Mety aminao mihitsy no milahatra eto fa misy fanafodina retina andoha aho dia mividiana. Andray? Eny e. Dia efa mampitandrina anareo izay fa fantatra eny eny evian'le toraka e. Ao aminareo mihitsy. Ha! Inona ny idirako amin'izany? Ndana miditra fa efa toronao izao. Sa za koa ny andeha aloha? Inona indray ianao? Tonga ty aminao fa misy sary mba tiako aseho anao ty. Tinge zafady mba jereo kely. Izy io. Fa taizany nazahoanareo an'itony sary itony? Tsy hainao le fitenenana hoe mpamosavy mandeha alina aza misy mahita. Ahoana ny tsy hahitan'ny olona anao? Ianao mihitsy io, sa tsy ianao indray io zao? Zao moa toetra anao ry madamako, dia olona ohatr'izao anao dia tsy manaja tena mitoraka tafin'olona. Efa fantapantatro mihitsy le izy dia nijokoko ianao maly. Tsy hitanao za eo ambody fefy eo, nalaiko sary. Tsy menatra mihitsy ianao nefa dia olona ohatr'izao dia mitoraka tafin'olona. Inona moa ny tombotsoanao amin'izany zao? Ary ianao koa nge izany mba tsy mahalala fomba e? Nitsikilokilo ny aty tokantrano aty. Za tsy mahalala fomba fa ny ianao mety ny zavatra ataonao. Manakosana fiainan'olona. Ny ianao izany mety? Ahoana ny tsy mety ny haiko, za misy migafy ve dia ahoana ny tsy ety ny zavatra ataoko? Tsy manenjika mihitsy ny eritreritro amin'izany arina hoe ty aloha dia efa pirofo tsy azonao lavony ty na hoetiko aizy ty sary ty na hoetiko aizy. Ianao no nitoraka ny tafinay. Tapina ny vavanao amin'ny alalan'ity sary ty. Odo e, sary ve dia atapina ny vavako? Ay, ho hitanao kely fa ho apetaka ory amin'ny tablo amin'ny fokotany ty dia ho hitan'ny olona rehetra izay mandalo eo. Zay ataonao any rangaty e. Ifakahita tsara tsika. Zany ny atao hoe vehivavy manakajy eto tanàna mitoraka tafin'olona. Tsy manaja tena mitoraka tafin'olona. Ale! Eny e, tsy maninona fa zay biby fa ianao olombelona. Iva! Zao ny atao hoe olona manakaja mitoraka tafin'olona. Aza manao an'izao moa fa manala baraka e. Ho hitany kely zany ho alefako any amin'ny fokotany ty. Tony dia olona tsy mahalala fomba ty atany. Ary tena marina ary publieko any amin'ny télé any, any amin'ny radio. Tsy rarako. Odio a? Santim
mba mpivavaka nefa manatitra dy aty ambaravaran'olona ty ese aleoko andro ty tsy mivavaka raha izany a. Radio l'ambassadeur 400 MHz. Fa hatramin'izao ve dia mbola tsy misy filaminana ihany ty fiarahamonina anareo ty? Tena meratsy aza président, matahotra ifamoana ao mihitsy a. Fa ahoana? Ka eritreretinao fa iny sary efa naseho an'le vadiko anao taty iny, hatramin'izao mbola mitohy foana le toraka. Tesitra an'izy ao. Eny efa misy profitazomana azy aloha iny fa mba nahay koa le vadinao naka an'iny sary iny. Ka efa nijokony mihitsiko. Izy ndray tsy mety miaiky. Ko raha ty moa izy indray ny voatoraka tao izy le nijoko iny dia ahoana? Ka tafany eny torahandry zareo fa tsy varavarana e. Ambony le toraka. Tsy enao angeno iaran'izany président fa tena mitsamboatra isaky mitotona le vato. Ny zazakely moa dia efa tsy resahana intsony amin'izany. Fa nga moa tsisy plafond le tranonareo? Mbola tsisy. Enao nga ahoana président vao mitotona le vato fa tena manakoako be ohatran'ireny inona reny. Ny varadatsaka ny tsitako. Nga mba ambony tafinay ao aloha dia vato tsy fantatro manahoana mihitsy ny ao. Ary maninona moa président mba makany aminay mihitsy nijery. Angalako tohatra hijerena ho azy ao. Enao koa ty tao mampime. Dia inona moa zany ny saika eritreretinareo atao ary? Mety ve président raha ohatra ka mampakatra fitoriana izay? Eny le mitory anie tsy problème fa raha vao miditra amin'izany nareo dia mitohy makany amin'ny taranaka faramandimby io. Aiza koa e. Tena zany mihitsy io ka. Zavatra efa hitako ange zany e. Dia ahoana zany? Aleo aloha mandefindefitra kely tsika dia mandady rariny ao amin'ny foana e. Mitady raharam-pihavanana. Ny zavatra ohatr'izao koa nge matetika mitranga misy farany foana e. Dia aleo mangina. Tsy hitako tsony nge zany izay atao président e. Fa hono aloha le vondrom-bavaka tao aminareo taloha zany ve mbola mitosa najanona? Efa tsy mitohizana tsony ka. Mijanona tanteraka. Nefa raha zany ohatra nareo ny fahendrena dia tohizana ihany. Fa ny aizina tsy mahaleo ny mazava fa hoentina mpahendrena fotsiny. Zany hoe tsy mitabataba be nareo fa samy anareo ihany no manao an'le izy dia mba atao ambanimbany le feo anareo e. Ay. Zay nga mba no antorevitra mba homeko anareo any. Eny ary tompoko. Fantatrao moa madame Bagolo fa tena efa miopefy nge zao zavatra ataonao zao e. Ahoana ny barenao ny lalana miditra aty aminay? Ary alalana vaizany afahanao manao an'izao. Misaotra anao mankafy ny radio l'ambassadeur 104. Efa tsy manara-penitra tsony mihitsy le zavatra ataonao. Mampiteny moana. Tsy rarahako zany rangaty. Zao na bisikleta ringe tsy omby an'io lala kely miditra makato aminay io e. Tsisy idirako na bisikleta na mbola tsy onona eo koa ary nareo vao may tsara zany raha tsy onona eo nareo. Zay nareo tsy tafiditra ao tsony. Tokony mba misy re olona manam-pahefana miaraka aminao eo ahafahanao manao an'izao zavatra zao. Tsy mila manam-pahefana fa za ihany dia mahavita azy. Dia mampitandrina anao esory reo bara azo nataonao reo.
za ndray tena tsotra ny ataoko aminao nalana esory zao fa tena fanambanin'olona mihitsy ny zavatra rehetrarehetra ataonao ataovy zay ataonao afa za tsy analandreo ay rehefa tsy anala ianao dia tsy maintsy za zany ny anala tsy lalana andehananay miposy tsy afaka miditra ty makaty aminay tsony de mikity ao ary ianao ahitanao aka za tsy maintsy mikitika ka ahoana zao tsy rary mihitsy zao fa tsy maintsy esory ny taona tena tonga de polisy ngera angaty nasaiko mandrodana ny tranonareo eo e fa ianao ve moa zany dia tena miseho tsy refesy mandidy mihitsy eto amin'ity tanàny ty olona zay tsy ariary posy kokinina ko mba vitanao manambany olona fotsiny ny ainao mingina ianao rangah aza ataonao mihitsy aloha zay tena ampiakatra eo fa le zavatra rehetra tsy maintsy esorina tonga indray zay le mpivavaka manjakazaka za ndray ny manjakazaka aminao jera aza mba havadika oatra zany le resaka jera olona jereo le mpivavaka mandrava fananan'olona tsy malala menatra mampivavaka ony teneno zay teneninao e afaka tenenina daholo io zavatra rehetra io na dia tsy rariny azy tsy malala fomba iva ho hitanao kely zany malany enatra mihitsy ny tony inao ty ataonao ty ka efa era mahita io kely zavatra ataony e dia zao vo dia mbola ho ekena foana andao re mody oka aloha alao ilamina aloha Misaotra anao, maizonareo mifandamina tsara tsara mihitsy ny fahatongavanao eto dia hitanao tsara mihitsy zao ny zava-misy zao ny ataony zao bareny ny lalana miditra ty aminay dia ahoana ny fahitanao an'izao mety ve zao za tsy matahotra na président ary moramora aloha ty vavandre moramora ty vavandre ty alao aloha ty tsy hoahana aloha fa tsisy lalan'olona tsisy andehanana mihitsy zao le diorana efa lalana hatramizay ty fa tsy vo hoe androany alao aloha ty sokafina mihitsy fa tsy mety zao ataovy mihitsy sokafy ihany ty de efa miomana fa hotoriko nareo mianakavy zany tsy honohonontsony fa nomasiko zao no mahita ianao mihitsy ny ratsy fitondrateny eto amin'ity fiarahamoniny ty ie de afatrara ty amiko any ny rihatra mandroso ianao monsieur iva misaotra betsaka président inona ny vaovao e tsy dia misy fa anao certificat de résidence ako ay niveriko fa hitondra tatotra amin'ny resaka fiarahamoninao indray ay ve iny mba azo atao hoe fa nilamindamina ihany tsy haiko raha mety le fiteny hoe milamindamin-dratsy fa nilamina aloha e tsy dia misy inona loatra tsony satria tsy haiko na ahoana ny zavatra nitranga tao amin' zareo tao fa ohatrany namidy le tomobilina ny zany ve dia hatram'izay a dia tsy dia misy vava firy tsony zany dia tsy mandrangady tsony izy zany am'izao tsisy ady tsisy ninona tsony fa dia samy masina taniny ihany ny tsirairay tsisy zavatra tsy mifanelingelona tsony zay ao e tena nilamina aloha e zay ngamba ny azo itenenana azy milamina ny fiarahamonina ka zay nge le niteneniko amin'ny madamanao e misy farany ny zavatra rehetra marina tokoa zany tena ny farany izy zany zay dia nareo amin'izay zany zao mba miantso azy mitondra azy mivavako aminareo ao e sa ka eo zao no somary manalasala kely satria le vadiko ohatra ny enjehan'ny eritreritra zany amin'le fifamalina kely dia tsy sahitona azy hivavaka kanefa zay aloha zao raha ny tokony ho izy e indrindra moa na za koa ary nge ny tanypo ihany tamin'ireny dia ohatrany hoe misy eritreritra manenjika ihany ny tena netin'le fahatezerana tsisy olana zany fa mifanatona aloha dia mifampiresaka dia mifamela eloko eo e sa aloha raha ety an'izany tokoa izy président fa zay aloha raha ny lojika amin'ny fiainana kristianina dia tokony handeha amin'izay le izy zay zao le olanako zany nanaonao foana dia lasa sakana tsy afahako mandroso amin'izay resaka fitoriana zay le zavatra nitranga dia tsika kristianina indray ve no ambaka an'ireny olona zao tontolo zao reny any anaty bara ry izy mifamela eloko ako makaina fa tsika tsy marina aloha ny ianao e tena marina mihitsy ny rariana aloha mba ho anana fahasahiana ny tena hiditra amin'izay dingana manarak'izay fa zay tokoa aloha ny tokony hitranga e
rehefa mivavaka ianao manana fahasahiana ampian'andriamanitra manokana e. dia mba hanao résident sa président ay lasa lavitra koa ny resaka antsika sianao fa tsara ihany tokoa mifampizarana zany fa zay indray zao ny vaovao farany zany misy ao aminay eo tsy tena milamina hatramin'le toraka tahafireny tsisy tsony vaovao tsara be kosa zaniko ny zavatra mitranga faraparany tao zao taorinan'iny le nandrava le ianao tany iny le nandravan'le fefy teo an-dalana iny ny zavatra nitranga farany tao a gravy ihany fa zany hoe mba nylefy deferinay teo le izy zay nananakola zay tao aminay tao de sendra votsitra tao tokotaninay le izy de potsitra raha ngaty ny mason'le akola miverina nakany aminay de natsipony nakao tokotaninay zany izy zany aloha tsy hitanay mivantana ny nanaovany azy fa zay tena tonga de sura hoe reo ihany nanao an'izany na alahelo le vadiko a ka ny kristianina ne mahatrindry fo e raha ohatra zao nareo a ny aviavy foana de ahoana ny toyany ka za aloha de tena tezitra fa nampitony amoramora ihany le vadiko samy nalahelo zay samy tezitra zay fa de izy moa ny kalme anaty eo raha ny atezerako tokoa nge ny napariko tam'izany io zanao tena niady raha ohatra zao tena najanonareo tanteraka le vondromavaka tao aminareo de tsy misy tokoa zany vavaka mangina ny pita tao amin'ny toerana io zany igny anie mba tena iova tanteraka président na zay koa ary mba tokony iova ihany fa misy lesona ho anay le izy satria ohatrany nanefen'andriamanitra ny toe-ponay zany le zavatra nitranga tao amin'le fiarahamonina noho izany zany mila mahery tsika mivavaka maha-kristianina atsika fa tsy mitilefika amin'ny zavatra kely tsisy dikan'izany saotra président de resaka anao aloha fa mahazo fampahirezana mihitsy ihany amin'ny resaka président ty ka sady raisina ny adidy aman-draikitra eto amin'ny fiarahamonina no raisina ihany koa ny fizarana fameza-pahasoavana avy amin'andriamanitra mariny zany ien président somary mbola monjy lera kely a de mila résidence aloha andao ary fa ataoko vetivety ty de ronjato ny manao anazy raha zao moa tsika nataon'ireo kalikady de mba ahoana sy efa vonina ho am'izany zany aloha de mety hitranga mihitsy fa de efa miomana atan'izao ny saina fa tsy maintsy ataotsika zao satria tenin'andriamanitra raha teo le izy de tsy maintsy ampiarina marina aloha zay dodomy ary oay fa inona ny anareo zafady rehefa manelingelina kely ianao mba misy resaka tiana atao aminao vetivety fotsiny za mihitsy matampakoly a tsy maninona na eto tokotany zay mety aminao na ao an-trano eny tonga de ataovy eo zaniko tsy milamina madama ny sainay de tonga ty aminao zay anatritra fifonana fifonana mieny tompoko mahatsiaro tena zay hoe diso e be de be ny zavatra tsy nety eo amin'ny fiarahamonina nisy atsika de mangataka famelana aminao fa tsy any amin'andriamanitra ve moa fitadiavana famelan-keloka mariny zany tsy diso mihitsy zay teninao zay fa tsika samytsika aloha ny tokony famela voalohany a de rehefa mifamelitsika de mamela ny fahatsotsika andriamanitra zay mihitsy de za zany nisan'ny mahatsapa mihitsy fa nisy fihetse-po tsy voafehako tamin'ireny fifamalena nandritry ny volana maromaro teto amintsika ireny de menatra sady menatra zany no mahatsapa hoe misy fahatsoko le izy de hifonako aminao indrindra
tsy haiko aloha sao dia mba fiatsaram-belatsihy fotsiny zao ataonareo zao. tena mifona rehetra mihitsy izany madama. Zay mihitsy. Izay ve olona mpivavaka dia tsara velatsihy? Izany mahitako reny tetranareo ireny. Ie, marina zany ka. Tsy mametsiny anao raha ohatra ka tsy mino anao satria mafy reny fifandonantsika ireny. Na zay ary nge zao hiditra aty sanganiana be, hiditra aty atokantranonao aty. Fa dia tena namboatra saina fotsiny, na namafy ny lohako fotsiny aho zao niditra eto. Hoe zay miatra eto dia miatra tsy maninona zakaina. Fa tonga izay nefa hifona angataka famelana aminao dia mamindrafo aminay mamelanay. Kinona moa izany no teneniko fa dia zay zaniko. Dia mamelanay izany ianao? Eny e, zay zany ho a. Misaotra betsaka. Dia tsy aloha mba fandray tanàna kely aloha izany za. Eny e, tsy maninona ary. Dia miravina zany ny fihavanana manomboka izao a. Dia fiarahamonina vaovao no iainantsika eto amin'ity tanàna ity. Dia mba ifankahita tava amin'ny fofalifaly sy fanamiramirana indray? Engany e. Zay zany le fitenenana hoe ravikazo nanitsana ny lasa dia ny sisany ampandriana. Ny tsy mety dia avelao a ho any amin'iny fiainana lasa iny satria ny lasa raha teo nge tsy afaka hiverina intsony. Fa ny fiainana ho avy amin'izay no atrehantsika dia mba samy hiezaka. Zay aloha zany dia tena hiezaka mihitsy hanaja amin'izay izy zavatra hita hoe tsy mety a tamin'ny fiarahamonina rehetrarehetra ny ainantsika teto. Tsy haiko aloha fa za raha hiteny an'ity tsy hoe mamofo tamandry, fa rehefa mivavaka fotsiny nareo dia mba ataovy moramora e. Mifanaja fotsiny tsika. Fa na za koa ary nge mba mahatsapa amin'ny fahadisoko indraindray fa nareo koa tsy mihaino ny teniko mihitsy. Eny re, ao fa miezaka izay. Fa efa nampidirinao ihany le resaka fivavahana madame Bakoly e. Mba mety ve raha tsy aloha miara mivavaka tsika dia mba atao tokantranonao indray ny anaovana lisy fa tsy ao aminay intsony. Za koa e. Lisy ange ozy ny baiboly hoe sambatra ny firenena manana ny Jehovah ho Andriamanina. Zany hoe ny olona manana an'Andriamanitra dia manana fiadanana. Dia sambatra koa ny tokantrano manana ny Jehovah ho Andriamanina. Tsy fotoana lava be anie izany fa vetivety fotsiny e. Sady azontsika atao hoe isa-tapa-bolana na tsy voatery ho isan-kerinandro azy. Eny aleo fa dinihana miadana izany. Fa mahafinaritra aloha rehefa hoe miravina ny fihavanantsika. Sao dia asiana fiaraha-misakafo aloha. Eny Ohatra manovy aho hoe ianao no mitsikitsiky aminay. nareo kosa. Onao madame Bakoly. Reto hoe le bafla le alefanao le maneno be reny indraindray. Enao koa. Tena ngeza izy zany a. Mandroso président a. Ianao sisa ny andrasana. Tena androso tokoa e. Petrapetra eto ny plasy Manao voatokana ahoana ho anao. président? Salama tsara. Faly mahita anao. Tena za koa toraka izany. Ka izy ity nga tsy haiko mety surprise aminao ihany fa fiaraha-misakafo spécial zany ty androany ity. Sady fanamariana ny krismasy no fety fandravonana ny fihavanana teto amin'ity boriboritany misy anay ity. Hainao tsara zava-misy, hainao indray hoe no resahako azy zany. Ny zavatra mahafinaritra sy sorako anareo aloha le fifandaminanareo, le fahaizanareo mifamela heloka e. Tena zavatra mahafinaritra be anazy zany. Andriamanitra ny saorany e. Ka mino fa manomboka hatreo a, manomboka amin'izao hoe tsika tafahoana zao dia mbola tsara lavitra kokoa noho izao ny fihaonana ao aorianan'izao. Matikisa ianao président fa tsy isy korotan'izany intsony io. Ny tena zavatra mahafinaritra koa
tena misy fiadanana ao anatin'ilay fifamelan-keloka sa ianareo tsy mba nahatsapan'izany za aloha tena nahatsapy saotra nareo mivady mihitsiny tsy sisorana zany fa misaotra tena ihany ianao raha misaotra anay ny fanamariana hitako koa hatramin'ny nampiravina ny fihavanantsika dia ohatrany hoe misy fitahiana misokatra zany nenay ny fiainanay za zao niakatra ny karamako nahazo fiakarana tsy haiko 500 ve tamin'izao farany taona zao sady zao koa président tena nisy fitahiana be ane teo amin'ny fiainanay ny solomy madame Bakolo daholo le tafinay goka tao tsy napoziny tena mahagaga zany a efa ho ambarina ho tamboho mihitsy io zao zany tena hafa misy re raha olona ny miaraka ary nieritseritra madame Bakolo areny tsy haiko raha ho azo tanterahany zany hoe atao tamboho anankiray hony zany ny mamefy ny tranonay rotota azonao zany hoe lalana ray zany no mitsofoka makao amin'ny tanànanay dia fefy ray manodidina ny mamefy an'le trano amin'izay tsy tery mba misy hevitra finosiny zany koa zany hoe ray zahay fa zarazarain'ny trano samy manany azy fotsiny izay mihitsy amin'izay zany mba hoe ray tambona dia tsy ray tapo azy tena vao may tsara be zany sosokevitra rosonareo zany ka tsy fantatra aloha raha ho azo tanterahany zany hoe ahoana ny afana manatateraka an'izany fa na za koa resy lahatra amin'le izy tena fitiavan'Andriamanitra azy reto tena resy lahatra tsy mety mihino mihitsy na hoe le tetrako taloha mpanenjika fivavahana sy mpanao tsinotsinon'olona reny niova ohatr' izao tena mahagaga Andriamanitra fa raha ianao tsy laitra na lamina ino mihitsy efa madame Bakolo vaovao izy zao tena resy lahatra e tena resy lahatra mandray anazy fa nisy Andriamanitra namangy azy ka zay mihitsy ange ny antony nanaovana ity fiara-misakafo ity dia mba ho fanamariana an'izany zava-dehibe zany a sy ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra tantaraiko anao ane président fa nanaiky izy ampandrosa le vondrom-bavaka tao aminy izay nampiova azy be dehibe kokoa taty aoriana dia tsy alina roso amin'izay ary ve ny sakafo ry madame Bakolo sady za ty efa nanasa kibo ihany ko natolotra nareo teo iray tambo fa tsy ray tapo ireo ny lalao ny tantara Solofo, Ludze, Saondra, Ariva